avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolcianoni vaovao. Novonona tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara kanjadona no manjaka amin'izao fotoana izao. Raha tsy toerany sika eo amin'ny fampiarana ny demokrasia, na ny fikarakarana ny fifidianana na ny fahalalahana maneho hevitra, ho ny Transparency International nandritra ny hetsika demokrasia mainty, nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia. Hita faty ny oaka teo ambony fandriana ny atoandro teo ny Sonomenada, tompon'ny trano fisakafoany ray eto 67 hektara sud. Tsy mbola fantatra mazava ny antony na faty azy ireo hatreto. Eny taona teoriana vao nisokatra ny antso tolobidy iraisam-pirenena mikasika ny tetikasa flyover, paikady izay entina mandrebirebi ny saim-bahoaka toy ny mahazatra hoy ny mpanao politika. Anovelany nanatanteraka feonambe ny mpitondra arabo sy musulmane androany anehoana ny firaisan-kina sy fiaraha-mijoro anohitra ny Israel ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atenina ny araba to amin'ny klasy tongovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avetrany nondeha nokafana ny fiarahana. Novonona tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ny jadona no manjaka ankehitriny. Tsy mitsaha-miemitra ny toerana misy ny firenena eo anatrehan'ireo firenen-kafa dia Afrika. No ny fomba fanao ny mpitondra fanjakana izay tsy mazaka demokrasia matoa andatsoratra. Efa lasa lavitra ny fomba fanao sy ny fomba fijery aty Afrika, saingy ny mifanohitra amin'izany no miseho eto Madagasikara raha ny demokrasia no resahana. Raha toka mandroso ny demokrasia amin'ireo firenena afrikanina, miemitra ny demokrasia eto Madagasikara. Miova mihatsara ny fomba fanaovana politika ho an'ireo firenena afrikanina, malalaka kokoa ary mivelatra amin'ireo ankolafikery samihafa. Miova ihany koa ny fanaovana politika eto Madagasikara, saingy miaratsy ary miateretrany manoloana ireo ankolafikery samihafa. Araka ny tatitra navoaka ny gazety Anabaka, Economist Intelligence Unit, miaratsy hatrany ny naoty sy ny toerana misy an'i Madagasikara raha ny demokrasia no resahana. Eo amin'ny laharana 720 amin'ireo firenena miisa 720 no misy antsika. Teboka 5 no jerena ahafahana manome noty ny firenena iray, ny fizotry ny fikarakarana sy ny fiatrehana fifidianana, ny fahasamihafana na ny pluralisme, ny fahafahana, ny fomba fiasan'ny gouvernemanta, ny fandraisana anjara politika ary ny culture politika, na ny fitambarana ireo fitsipika, fahalalana sy ny fitondran-tena na ny vondrona politika sy ireo mpikambana ao aminy. Miainga amin'ireo teboka 5 ireo ihany koa no isokajiana ny firenena raha demokratika na tsy. Tsy hoe eo amin'ny sehatry ny fifidianana ihany araka izany, fa ny demokrasia dia fandraisana anjara amin'ny fomba rehetra amin'ny fiainam-pirenena, mifampiresaka, mifanoro hevitra, manara-maso ny fahefanam-panatanteraka, miaro ny zon'ny tsirairay sy ny sisa. Tsy hita soritra io demokrasia io eto amintsika ary tsy mitsaha-miempotra ny fampiarana azy noho ny fanakejana ataon'ny mpitondra fanjakana. Tsy misy intsony amin'izao fotoana fahafahana miteny sy ny fahalalahana maneho hevitra izay zo fototra hananany isam-batan'olona. Zon'ireo olom-pirenena no misafidy ankalalahana izay tetikasa fampandrosoana sahaza azy. Hoy ny firaisamon'ny pirenena raha nanao fanambarana mikasika ilay raharahana fatesan'olona tao ampasi-malinika androany. Ireo firaisamon'ny pirenena izay nanao antsoavo ampitsarana ny fampiasana herisetra sy ny herim-pamoretana mahafaty ho fiarovana ny tetikasa bastoliara. Miantso ny anaovana fanadihadiana maika, lalina ary tsy mitanila amin'ilay fanenjena sy famonoana olona tao ampasi-malinika izy ireo hiantoka ny fahafahana sy ny zon'ireo fianakaviany maty sy ny mpiaradia aminy ka iaina ampamendrehana ao anaty fahalemana amin'ny lafiny rehetra.
ny mpitany filaminana sy ny manam-pahefana rehetra dia manana tamberina andraikitra amin'ireo olo-pirenena izay nividy azy ary tompona andraikitra voalohany amin'ny fanajana sy ny fiarovana ary fanatanterahana ny zon'ireo olo-pirenena ihany koa. Marika iray ametrahana ny fitaovan-tanindrazana ny fanajana ny lalàna ka ny mpitondra no modely voalohany amin'izany. Eo ihany koa ny fanajana ny fihavanana sy ny demokrasia izay tsy mitsaha miemotra amin'izao fotoan'izao. Miemotra ny demokrasia satria tsy misy intsony ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahafahana miteny. Izay rehetra miroso amin'izany hiaran'ny tsindry sy ny ramatahora ary voalaza matetika fa manohitra fitondrana, tsy mankasitraka fampandrosoana. Injeny ary atao aza lambo ireo tsy mitovy fijery amin'ny mpitondra fanjakana, ireo mitaky ny zony sy mangataka tamberina andraikitra avy amin'ny mpitondra. Ahiditra ponja ireo madinika, irakiraka, mpanatanteraka baiko, fanoloan-dohany, mpanome baiko, miriaria eny ihany. Novonoina tanteraka ny demokrasia ka ny jadona no manjaka. Arak'izay matoa an-datsoratray raha tsy toerany Madagasikara eo amin'ny fampiarana ny demokrasia na eo amin'ny fikarakarana fividianana izany na amin'ny fahalalana maneho hevitra hoy ny teo anivon'ny Transparency International nandritra ny hetsika demokrasia mainty nentina nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia tamin'ity androany. Ny teo anivon'ny Transparency International izay ny fampitona teny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo ny akanjo mainty nentina nanehoana fa mialaina ny demokrasia eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Ny Antsiprian'izay. 5.3 amin'ny folo no note azon'i Madagasikara eo amin'ny fampanjakana ny demokrasia raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny gazety anabaka vahiny iray farany teo. Io isa tamin'ny 4 sy 2 io izay mamaritra ny firenentsika ao anaty sokajy demokrasia sadasada. Raha ny filarana kosa dia fahatelo amin'ny 20 i Madagasikara amin'ireo firenena 70 maneran-tany ary fa 70 aty Afrika. Midika izany fa mbola marefo ny fanajana ny lalàna sy ny fahalalaha ny olo-pirenena hoy kosa ny teo anivon'ny Transparency International ny Initiative Madagasikara. Nandritra ny fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia androany 15 septambra. Nisy ny hetsika demokrasia mainty izay natao ampatsivana ny olo-pirenena sy ho an'ny tompona andraikitra ito amin'ny firenena fa zava-dehibe iankina ny fiainan'ny pirenena ny demokrasia fa indrindra ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra izay voahitsakitsaka tanteraka ankehitriny ary ihany koa ny fahazahoan'ny kolokolo-vahana raha ny fanazavana. Hetsika androany ity atao hoe anerana anankiray zay fampatsahivana ny olo-pirenena koa hoe tsy amintsika mifidy ihany no atao hoe demokrasia fa mifainantsika andavanandro. Midy ny fahafahana miteny le espace civique ahafahana milaza hevitra zany mekely. Eo zany ohatra ny hoe manao warning kely na ho antsika olo-pirenena na ho an'ny fanjakana. Voatsela kely, vao tamin'ny herinandro tsika nahita zavatra nisaotan'ny Nepal. Zavatra tsy ohatrany hoe anatina fotoana fohy tonga dia rodana daholo. Tsy miteny hoe zany ny zavatra hitranga fa miteny hoe lesona be zany ho antsika izay anatin'izay ataontsika hoe tany miady amin'ny kolikoly izay satria ny ao ambadika ireo zavatra hitanareo rehetra ireo dia kolikoly atezeran'ny olo-pirenena samihafa amin'ny fiompapany kolikoly. 26% tsika raha izay noty izay. Raha Nepal ny resanareo 34% izy zany hoe mbola ambony kokoa ary izy dia farany zavatra nitranga. Farany zavatra lehibe koa ho an'ny olona izay manana ny andraikitra ma-député. Ianareo koa manana andraikitra amin'izany fiarovana ny demokrasia izany. Ianareo koa manana andraikitra amin'izany hoe fiarovana ny zoko, ny zonao, ny zon'ny olon-drehetra ilaza hevitra sy ho arovana amin'izay filazana hevitra izay. Dikan'izany mila eritreretina koa ny zavatra tenenina rehefa ianao ny député ary ao anatin'izay demokrasia izay mila mitandrintsika ny zavatra tao, ny zavatra tenenina ary ny fiarovana ny olona ilaza ny hevitra. Ankoatr'izay dia namaly le any ministry ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa ny teo anivon'ny Transparency androany. Nilaza moa ny mpitondra teny ny gouvernemanta fa misy amin'ireo firaisamon'nym-pirenena eto Madagasikara ankehitriny no manao pikaramanady politika sy manakorontana eto amin'ny firenena. Mitondra feon'olo-pirenena no anjaranay ary ny zava-misy nolazainay hoy ny teo anivon'ny Transparency namaly izany. Anjaranay firaisamon'nym-pirenena no mitondra ny feo an'ny olo-pirenena. Na manohatra io feo io na miandany aminareo io feo io zay le feo. Atria izay le zavatra hita any amin'ny fiarahamonina. Raha tianareo ho tsara ny feo avy aminay dia ataovy tsara ny zavatra hitanay sy anay. Tsy zany ange tsy hoe filozofia be ahoana, tsy équation mathématique dia hoe sarotra be zany. Zavatra simple zany. Zany aloha dia tena diso ary interprétation à côté de la plaque. Tsy mikomby zay fa mbola mampatsiahy foana hoe
atsika ny tany isika ny tompona andraikitra tsy hoe rehefa milaza ny heviny ny olona dia mikomy izy zay tadidio tsy crime ny milaza hevitra manana ny heviny ny olona tsirairay ary ilaina ny miaino azy raha ohatra koa ka lazana fa pikaramanady zay profoy pofoy amevi-pirofo zay hoe zany tokoa ve le izy samsamy olon-dehibe mazava saintsika miteny eto hoe inona zavatra mitraka tsy hitanareo ve hoe fahantrana be da be ao anatin'ny firenentsika ireo androany dia tonga teny amin'ny kianjany demokrasia teny Ambohijatovo ny teonivon'ny Transparency International nanatanteraka ilay hetsika demokrasia mainty ny tafy lamba mainty avokoa izy ireo ho fanehoana fa efa mialaina ny demokrasia eto Madagasikara nampatsiara teo ny firaisamonim-pirenena fa tsy ny fifidianana ihany no hitarafana ny demokrasia fa eo ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra ny firongatry ny kolikoly ny tsy fiarovana ireo mpampaneno lakolosy ary ny fahafahana misitraka vaovao sy ny loharanom-baovao ho an'ny mpikirakira izany raha ny zava-misy tsy misy na iray amin'ireo aza no voahaja eto amintsika ankehitriny tsy tokony iandry atezeram-bahoaka ny mpitondra vao tonga saina fa fotoana izao andinihana tsara ka tokony samy atsapatena fa marary marefo ary mihemotra ny demokrasia eto Madagasikara ho iatrany teonivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara mijanona ho resaka mbola tabatra ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ho mpamakafaka raharaham-pirenena manoloana ny filazam-pitondra fa malalaka ny faneho-kevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao tokony atsapa ihany koa ny ampitondra fa nampindramina ny fahefana izy ireo ary ny vahoaka ny tompon'izay tokony isy tambenina ndraikitra hita mivaingana arak'izany ahoany mpandinika fiarahamonina mikasika an'izay fampanajana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenen'izay ny Antsiprieny ankoatra ny fiarahamonim-pirenena mahita ihany koa ny mpamakafaka raharaham-pirenena sy ny mpahay fiarahamonina famanjaka ny jadona eto Madagasikara mahazo vahana ny raha matahora ataon'ny mpitondra na mpindramina fahefana amin'ny alalany mpitandron'ny filaminany hiarany antsonjay avokoa izay rehetra miteny ny marina na ihany koa ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra eto amintsika firaisamonim-pirenena mpanao gazety mpampaneno lakolosy mpanao politika mpianatra ary ireo olom-pirenena miaro ny tanana raha tsy laza afa-tsy ny zava-misy any Toliara amin'izao ny filazana ny marary ny fitakena ny rariny sy ny hiditsiny tsy midika ho fanonganam-panjakana fa zofeno hoy ny mpamakafaka raha ny demokrasia aloha eto amintsika tsy voahaja tsy misy olona afaka tena hoe maneho hevitra intsony tsika zany zao lasa tsy pays demokratika intsony fa lasa pays ao anatin'ny resaka hoe raha matahora tena voaososy tanteraka mihitsy le liberté no manomboka ary ambany ho hatrany atampondoha tokony avela malalaka ny malagasy aneho hevitra kidio hoe maneho hevitra tsy hoe hanonga-mpanjakana nge fa rehefa tena hoe may tena may ny entomboanjo dia tsy maintsy hitroatra ihany vahoaka malagasy io rehefa ho tonga ny fotoana chaque chose à son temps dia miandry an'izay tsika za tsy miteny hoe mandany eny analakely mitondra olona tsy zany fa misy fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra raha manaiky anefa fa io vahoaka voateritery sy voasakantsakana isaka izay hiteny sy hetsika io no tompo ny fahefana raha ny lalam-panorenana fa indrindra amin'ny maha firenena demokratika manampetra arak'izany ny fahefana nampindramina an'ireo mpitondra ka tokony entiny anasoavana sy ijereny ny tombontsoa ny vahoaka dia tokony samy mampiasa an'izany ho ampitombontsoa ny vahoaka fa tsanatriny vahoaka miandry dia lasa le vahoaka indray lasa tena tompo mangatakatiny ary lasa hoe izy namme fahefananao dia izy indray rehefa no tsindrinao rehefa hoe inaonga tsy malala zangy eny zao indray manakorotana anazy sy ny karazana diso fanantenana izy ka lasa erisetra izy amin'izay fotoana izay ka sarotra fihezina ary tena sarotra ampanginina sarotra toerina ka zava-doza rehefa ny vahoaka no mampiasa ny heriny zany fa nandalo an'izany firenentsika tao anatin'ny taona maro efa tokony nisy lesona be da be vao raitsy eto anatin'ny fotoana hitantsika zava-misy ao anatin'ny eto amin'izao tontolo zao misy lesona azotsika raisina tsara mihitsy feiny tsy mbola voahaja ny demokrasia eto Madagasikara fa indrindra ny fahafahana maneho hevitra izay mihiba tanteraka ny laza etsi-ankilany teonivon'ny fitondrana androany fa malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny fampitany mpanao gazety vaovao eny anivon'ny fiarahamonina ary tany demokratika i Madagasikara fanambarana izay mifanipaka tanteraka amin'ny zava-misy hoy ny mpanara-baovao iza no tsy naheno iza no tsy nahita ireny karazana antsonjay ny aina ny mpanao gazety vahiny sy malagasy ireny rehefa mamoaka vaovao marina ka tsy mifanaraka amin'izay tiany mpitondra voatsy ela nanakoako maneran-tany ny fikasan'ny mpitondra malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina
ny anoloana ireo mpanao gazety roa mirahavavy misy olotena gazety vahiny eto Madagasikara noho ny famoahana ny vaovao momba iny raharaha Ambohimalaza iny. Avelantsika eo izay faneho-kevitra samihafa mifandraika amin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny demokrasia izay. Fa niazakazaka ny fitotonga ny sehatra ny fampianarana tamin'ity repoblika faha-efatra ity, raha tarafina amin'ireo repoblika ny fandimby Oropisihatra. Fotry izany ny fampienana ny teti-bola mpanjakana tokana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Io ihany koa ny tsy fananana tondro-drotra mazava hitondrana an'izay sehatra ny fampianaran'izay. Honina saina. Ity repoblika faha-efatra ity no ratsy indrindra ny sehatra ny fampianarana raha mitam'ireo repoblika nifandimby teo aloha hoy ny mpampianatra sy mpanabe. 10 taona zay no nijoron'ity repoblika faha-efatra ity, fa mbola ireo vitany repoblika misy telo teo aloha no miantoka ny 900 ny fampiodinana ny sehatra ny fampianarana na kalitao io na fotodrafitrasa. Raha ny jerentsika tamin'ny président Philibert Tsirana aloha zany ny zavatra hitako, nisy ny collège régional zay misy any classement reny, misy ny université de Madagascar, dia niompana tao daholo ny mpampianatra rehetra niakatra ny ataontsika hoe condition iasana zany tsara, condition ianarana tsara, dikan'izay tsara koa zany qualité ny fampianarana tam'izay fotoana zay. Tamin'ny Andriamatoa Amiral Didier Ratsiraka nisy andreo EPP, zany hoe mba hanakaiky sy hampitombo ny prisy ny olona ampianatra zanaka, dia nisy EPP fa nomena andraikitra. Marina fa tsy tsara, tsy dia tsara ny fotodrafitrasa ziny, le fokon'olona no nanao azy. Fa le foto-kevi-dehibe mampandray andraikitra zany, mampandray anjara mba hanana ny zo. Nisy andreo université isaky ny province zany. Fa misy ny poste budgétaire, raha zay no ananana. Tany dia hoe misy tena hoe betsaka ilay mpampianatra permanent any amin'ilay toerana zany. Nisy ny kit scolaire moa nalaza tamin'izay fotoana zay, président Ravalomanana, dia nanohy daholo ny taty aoriana fa tamin'izay moa zany no voalohany. Ireo repoblika tany aloha ny fampianarana no isan'ny natao laharam-pamehana ka izao mametraka tantara sy mbola sitrany taranaka mandimby izao ireo fotodrafitrasa, fa ny ankehitriny efa ambany ny vola tokana ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, mbola nandrombinana indray nentina nampiodinana ny orinasa Jirama ka tsy magaga raha izao zava-misy izao. Amin'izao moa zany dia hoe ny sekoly manara-penitra zay no resahana. Ny hitako hoe olana amin'ilay an'izao dia ny hoe ny qualité. Raha isika zany hoe CRINFP mamoaka mpianatra, ny UNS namoaka mpianatra, olona natokana mpianatra, ny recrutement reny efa zany raha arak'ireo fitabatabandreo mivoaka avy amin'ireny dia vitsy. Zany hoe le frame no lasa betsaka ao anatin'ilay izy, nefa le olona nandanimbola mpianatra tsy tena recruter. Eo ny université de proximité zay tsara ny trano, fa saingy le poste budgétaire ho an'ilay jeune diplômé tena vitsy. Le heure complémentaire mba ahafahan'le amperinasa permanent zay manao mission any voafetra dikan'izay les conditions ianarana koa zany no io mahatonga ny grève lava io na ataontsika hoe betsaka le mpianatra nefa le condition ianarany manahira ihany. Ny tahotra no lehibe indrindra ny an'izao fitondrana izao ka natao fahalalana asy ilay tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo mpisehatra. Any amin'ny 10 alindano no natotana ny vola. Izao ny mpampianatra frame izay miantoka no avin'ny zanaka malagasy mbola fitaina. Fa ireto frame zany reo anie tsy mpiasa mpanjakana reo mandaigna amin'ny fanjakana tsy mpiasa mpanjakana zany reo, mbola contractuel reo tompoko fa mbola tsy intégré. Fa dia mahagaga ty atao hoe lasa mpiasa mpanjakana fa mbola contractuel reo, zany hoe tsy tena mpampianatra raikitra zany reo fa mbola misy ny intégration. Tsy mahagaga zany ny toe-karena malagasy raha gisitsika satria lay fampianarana tokony loha laharana ny lasa atsirambina.
fa ny zavatra hafa indray a no indraindrana ary mahafatifaty a zay fitondrana zany hoe fiarovana n'le toerana zany de reto le force reto ijery tsara hoe gendarme zao isa taona niany fa mifampianarana mba aiza mifanofanana an'ireny na mifamoahana an'ireny zany de samy avy rehefa mamoaka ny miaramila ao amin'ny akademia tahaka ny ahoana ary rehefa mamoaka mpampianatra mba misy sa tsy misy zay zavatra zay zany a dia ataona iantsoava fa raha mbola ohatran'izao nanaovana fampianarana dia mbola ikoroso fahany io mba mampianatra ihany any indray aman-dreny fa inona zao ny vokatra azo mpivarotra ny be deaibe reny amoron-dalana seny reny anie nianatra reny mahita fianarany reny fa tsy mahita asy izy de manina reny natao ny sasany indray dia mpanelanelana laha atao hoe mpanera eraky Madagasikara zavatra rehetrarehetra iainana tsy maintsy miditra mpanera tomboka reny a mampisongotra ny vidim-piainana. Fifandombiasan'ny grevin'ny mpampianatra sy mpianatra toy ny ENS, CRINFP, mpianatra Katso, Vodivorona, Barika Dimy Tomasina, Manday Toliara, CSS, mpandraraha miantoka amin'ny fampandehanan-draharaha isandreo nanamarika izao repoblika fa efatra izao. Trangam-piarahamonina hita fatiny ohaka teo ambony fandriana ny atoandro teo ny Sono Mianada, tompona toerana fisakafoany ray eto 67 hektara sud. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahafaty azy ireo hatreto ireto farany izay tsy nahenomba avao efa hotely na efatrandro ka natonga ny manodidina iantsony sefokotany sy ny polisy teny an-toerana izay nyroso tamin'ny fanokafana ny tranon'izy ireo tamin'ity andro anty. Daniela Minotso. Ny alakamisy toy no nahitana faran'ireo Sono Mianada izay tompon'ny restaurant Venus eto 67 hectares sud. Taorian'izay tsy nahenom-baovao ary tsy hita nivezivezy intsony ireto farany raha nambaran'ireo mpiray vodirindrina aminy. Tamin'ny nena sasany de efa tonga ety de tonga tamin'ny nena sasany de le mpiasan'ny zareo ao hoe bonjour de samy manadino tokotany de samy mamoaka entana fa zarery ny tonga eto amin'ny maraina de zay a de teo an-tamin'ny valo sasany teo a mivoaka gagabe zay midy tonga de nidy tapaka amin'ny Venus de zay no nahitana andry zareo farany fa mipilakiny zareo ary mbola taraiky teo nidy toro zareo to de nidy ny trano de zay ary gagabe de zay ny zavatra hitanay farany to tsy mivoaka mihitsy ry zareo nefa io zany raha hoe hitanao raha hoe ao ary zareo rehefa le atalaty iny de misy tsy maintsy mivoaka miantsena de mividy crédit eto aminay carte mividiny eto aminay le ektike reny de mivoha varavarankely fa mivaravarakely zareo tsy mivoha nony zay zany eritreritra hoe mety lasa very zareo fa tsy hitanay. Nanomboka teo niteraka ny aiakana mpandreny sefokotany omaly ny mponina teny amin'ny manodidina. Omaly maraina omaly alahady tokony tamin'ny amin'ny 10 maraina tany nisy olona niantso zany miaraka amin'ny zareo polisy 7e hoe mila miaraka amin'ny zareo 7e sy ireo olona reo constaté fa misy tranga-javatra hafa misy Sono anankiroa zay tompon'io restaurant Venus io mpianadary zareo zany efa eo 3-4 jours teo zany tsy en contact amin'izy antsony na zareo le namany zareo moa zany le tonga teo de ohatrany tsy mandro ny sainy de nampandren'ny polisy 7e de niantso anay chef fokotany hoe inona ny constatation mety azo atao tamin'ny omaly de rena ny varavarana nefa vy be reo daholo le izy prix de protection tsy hay misy olona ve ao anatiny ao sa hoe lasa nandeha no vacances nanakaiza zareo tsy nampandreny izy anizy de samy nanapa-kevitra rehefa avy nykondo teo hoe alao ialanelina aloha androany ezaky ny atady azay avany na zay mahafantatra azy akaiky de androany alatsinainy no ataony fandokafana ny trano raha tena sanatry mitoetra le sans signal zareo mihitsy zany le tsy fahitana zareo popoka sady tsy mandeha telefôna de androany moa zany nitanterahana ny fanokafana miaraka tamin'ny Sono namana mahafantatra azy ireo sy ny polisy de efa samy nanana saina ratsy daholo moa zany hoe tena sanatry ve ao kinazy no efa tena vaina ny trano dia voatsikary afatany amin'ny farany ambony eo amin'ny efitra fatoriany zareo any ambony no nahitana azy ireo zay efa razana. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony nahafaty ireo Sono Mianada ireo
efa mandeha ny fanadihadiana ataony eo anivon'ny brigady kriminel amin'izao fotoana saingy raha ny fahitana ny razana ahina ho nisy namono izy ireo ho nisy fokotany teny an-toerana. Ny trano ny grotana any ambony ny restaurant moa zany ao ambany ohatrany hoe afanandray olona zany tsy fantatra. Raha fijery azy aloha ny entana dia mbola atao hoe entana feno complet na miainga avy any amin'ny lakozia ary zao amin'ny salle de réception hatrany ambony fa ny voatsikaritra dia iny moa zany fanadihadiana izay ataony zareo amin'ny brigade criminelle tena mamaritra hoe nisy namono fa raha fijery azy tsotra aloha zany dia ohatrohatran'izay ny azo lavambara hoe nisy namono tao zareo reo. Manodidina ny 15 taona sy 17 taona eo ireto sonomenadana namono any ireto ho iatrany ny fanazavana. Tsy mbola fantatra ihany koa hatreto ny fianakaviany ireo sonomenada ireo, izy ireo izay somary mitokatoka monina ho ny manodidina. Ny razana izay nalefa avy hatrany eny amin'ny morgue eny amin'ny Asiera taorian'ny fahitana ny razana. Ao anatin'izay tranga mpiarahamonina izay hatrany nanomboka tamin'ny 4 hariva teo sehoana haitrano tao amin'ny fokotany anosina koa mananjary renivohitra hatramin'ny fandraisana tamponina tany an-toerana tamin'ny 7 hariva mahery teo tsy mbola voafeny afo any an-toerana mitsoka mafy ny rivotra ireo ihany koa ny ahafantarana ny mpamonjy voana tamin'ny ora ny fandraisana tamponina tany an-toerana trany efa nihitatra tao amin'ny fokotany ankadrano sy masondrano ihany koa ny afo any an-toerana andao raha antsika ny fanampanazavana makasika izay. Avy any mananjary sika dia azo ny tapany atsimonosy vetivety manohitra tanteraka ary manameloka ny fampiasa-kery nataon'ny mpitandro ny filaminana ka nahafaty ny ray amin'ireo mahery fo mpiari-tanindrazana ao Benetsy commune Ankilimalinika ny avy eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara sampana Toliara ka eto Andriatsilavo. Lavy nankitsirano ny filazana fa nanao fakanan-kery ny nahasandahalo ao amin'ny commune Ankilimalinika ireo mpikambara mazoto sy ireo olona manohitra ny fitrandrana Fasimainty izay efa mbola ny maro no ny afina tany anaty ala no ny savao ataon'ny mpitandro filaminana azy ireo hoy ny cellule de crise diovy Madagasikara ao Toliary. Efa mbola ny maro ireo mpitandro filaminana no ny tompo tany an-toerana ary efa najoriny izy ireo ihany koa ny voromahery izay voalaza voandry masom-pokon'olona ka sarotra ny inona hoe hisy asa anao fakanan-keriny ao amin'ny fitoerana feno mpitandro filaminana sy voromahery tahaka izany. Firy andro moa nampisy zandaro avy tsy fa misy ambolany maromaro zay dia androany eo zay hisy olona hanao malaso lainga zany tena mandaika zay nilaza hoe malaso io olo io fa olona mpikambana ao mazoto toerinay mafy ny famonoan'olona tahaka an'ireny satria olona mpikambana ao mazoto zao hoe miaro io tanindrazana io hoe tsy halay ny mpitrandraka ny Fasimainty ataony Bazy Toliara ka zany dia toherinay hatramin'ny fofonainay raha misy hamono anay fa zahay manohitra io famonoan'olona ao Benetsy io. Dia zao ny zavatra mahagaga anay tandrahany zao Fasimainty zao. Fasimainty zao tsisy nagnazava azy amin'ny vahoaka ny Toliara toy na natamingan'olona anankiray
fa izy hotrandrahana no vita ka tombotsoam-bazahany no arovany fitondram-panjakana. No mafisina izy ireo ihany koa androany ny fitongilanan'ny mpitondra manoloanareo hetsika rehetra manodidina ny fitrandrahana toy ny tao somamanina izay najanona rehefa nisy tolona nataon'ireo fokon'olona nefa ny ao kely malinika miafara amin'ny famonoana sy ny fandratrana ireo mpitolona rehefa tsy mankasitraka ny fitrandrahana ataon'ny Basitoliara. Naninona ara tao somamanina zahay zao tagny de lafa nikomy ny vahoaka tao de mifanana zany fitrandrahana tao fa ity fa manao zay ataony zany ny vahoaka ao Benetsy tsy hitrandrahana azy mbola hotrandrahana foana. Ina ny dikan'izany? Sala vahoaka Antananarivo tsara fa vahoaka ny Toliara tsisy dikany. Azafady. Fa manino tsy atao io fitandrahana gazy, manino tsy atao io cimenterie io, nefa manana akora hananovana azy tsika Toliara. Fa ity manimba olombelona sy mahafaty ty no io no insistena amin'ity faritsy ity. Ka manaitra anareo tompona ndraiky sy ny malagasy rehetra zahay mikasika an'izao zavatra misy zao fa tsy fantatry ny hoavin'ity de mampisalasala raha amin'ity faritra antsimo ity raha izao no fandehana. Nandefa iraka ny Benetsy ny ao anivon'ny cellule de crise ao Toliary ijery akaiky ny tena zava-misy marina manoloana ity raharaha ity. Tsy aivina ifa namoaka fanambarana ihany koa ny firaisamon'ny pirenena manameloka ny tranga ary mitaky fampitsarana avy hatrany ny azalambo ireo mpanohitra ny tetikasa Basitoliara izay ataon'ireo milisy ao amin'ny Voromahery miaraka amin'ny zandary sy miaramila hatramin'ny volana Jolay 2024 ka izao ny afara tamin'ny famonoana Kitsirano raim-pianakaviana izao. Dia izay ihany koa no hoentsika misenjo vetivety eo anaty tokafoy aza misaraka aminay ary. Lubereo. Menaka vilenta amin'ny vidiny sava be. Tanjaka performance ao daholo sady. Tena mitaiza moteur ty lupie mampihena dépense. Premium Lube Jovena, Lubéré la performance. Jovena, source d'énergie. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja. Avec des produits innovants et des solutions adaptées, Easily illumine les foyers et relie les communautés. Easily simplifie votre quotidien avec des solutions flexibles. Payez à votre rythme petit à petit en Pay as you go ou via nos partenaires bancaires et IMF. Facile et pratique. Easily est votre allié au quotidien. Avec Easily, la lumière prend vie. Easily et tout s'éclaire. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Amin'ny fandravana ny seny ino vahaolana ahafahana manova manontolo ny fikarakarana ny fividianana ho ny faneho-kevitra amin'ny mpanao politika androany manoloana ny fakakevitra izay ataon'ny seny amin'izao fotoana izao fandika-ndalàna ny fikitihana ny feptom-piasany Andry Rajoelina araka ny voalazany lalampandrenina Rina Fitiavana no mitaditra ny antsiprian'izay. Efa betsaka ny fakan-kevitra no karakarain'ny seny nandritra izay fotoana ny seny izay samy nandrososi-kevitra ireo antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ho fanatsarana ny fikarakarana ny fividianana saingy tsy nisy nampiary ny seny izany tolo-kevitra izany fa izay say mipantaniana no nataon'izy ireo ka fividianana fenosoka sy tsy fanarahan-dalàna no nitranga ho ny mpanao politika. Amin'izao fotoana izao indray miroso amin'ny fakan-kevitra isaparitra ny seny ary mbola hisy nidinika hitambara ny faritany sy nidinika nasionaly hanatsarana ny zotra-pividianana
fifidianana aravin'ireo volavolan-kevitra ireo akatambatra anaty antota-kevitra iray ary atolotra ny governemanta sy ny anteny miran'ny pirenena na itsy ny mpanao politika nanambarandroany afa fandrebirebe nyity fakan-kevitra tao niseny ity afa tsy misy azo antenaina ny fandravana niseny no vahaolana fa tsy azo itokisana intsony izy ireo mila ovaina niseny mialohan'ny fikarakarana fifidianana manaraka raha tiana ny sy ny fifidianana madio sy azo itokisana raha ny fanazavana io seny io ara anisan'ny tsy kombakomba voalohany partenaire-ny candidat mpanjakana rehefa misy fifidianana za victime an'izany tany Tuliara fatatsy ny seny tsotso zao a ny tsy fahafenona fehipetsao anatin'le fifidianana sénatorial zany fa tsy taotsatsena-ts izy namoaka daty ka androany izy maka hevitra non aza reberebena ny vahoaka malagasy ny fanovana ny seny satria seny tsy nahavita ny asany tsy nahavita nametsaka an'le fitsipy-dalao mahakasika na raha-pifidianana ka olona efa nahavictime olona ave de mbola iny foana non de ze ninninona zavatra atao seny amiko nafakakevitra ao na fanolorana daty pifidianana tsy nahavita ny asany seny ary tsy azo itokisana de aleo zany fahenjena ny miala aloha rehefa tsy miala izy de foanana soloina ity fakan-kevitra tao niseny ity izay ahina izy tetika ty ambadika ohatra n'ity mpanao politika ity ka hiafara amin'ny fandrosoa ny tolo-kevitra amin'ny fanovana ny lalam-panondrenana izany dia katsikatsi politika ka atao fitaovana niseny hoentina hanomevana ny fahafany Andry Rajoelina ilatsana fanontelo na ny 3e mandat izay voizina amin'izao fotoan'izao tsy azo ekena ny efipetsy ny fanovana ny lalam-panondrenana ohatra ny fanazavana fa avantany le tena hevitra ambadiky le izy hankahevitra an'iny say tetitetika tianao fividianana référendum sa tian'iny sanatsy ny vava tanao 3e mandat zahay aloha eto mbola fikitra amin'ny lalam-panorenana zay manan-kery aiza ve solom-bava-mbahoaka natao hanaja an'ilay lalam-panorenana solo tena mbahoaka tsy tahotra tsy henatsy izy mba mahay mamaky teny ihany mahay ny lalam-panorenana miteny 3e mandat 4e mandat fa zany anefa nabadona vahoaka sady fanaovana bontolo ary fandehana fampidirana an'ilay firenenana any amin'ny lalakizo sanatsy ny vava hampihinanana Nepal ohatra an'le Saodaria zay tsy enkenay zany nanamafy ihany koa ny mpahay lalàna momba ity resaka 3e mandat ny filoham-pirenena ity fa fanjikan-dalàna ny fanitarana na ny fampitombona ny fihapitoam-piasan'ny Andry Rajoelina araka ny voalazany andinindininy fa 13 ao amin'ny lalam-panondrenana ny article 163 de mazava reto daholo ny tsy azo kitihina isan'le tsy azo kitihina ny mandat ny président république ny alavany sy nisany tsy ara-dalàna raha hanao an'izany izy de miankina amin'ny vahoaka zany satria izy ny tompo-kevitra hanovan'io voalohany ny président république amin'ny conseil des ministres avy any amin'ny président république zany de faharoa miaingy avy ao amin'ny assemblée nationale à la majorité de 2/3 ny tompony kevitra fa ny mpanapaka 3/4 vote séparé ozy hanao an'izay ve ny assemblée sa tsy hanao zay zany ny fanontaniana tokony apetraka aniny izy mipetraka fa tsy any amin'ny président république ny mpitondra no tokony aneo voalohany izay fanarahan-dalàna izay ho modely raha ny vahoaka hoentina tompona andraikitra feno izany izy ireo raha manao amboletra hanovany lalam-panondrinana ka hiteraka korotana eto amin'ny firenena ho ihany koa ny fanohan-kevitry ny mpanao politika lafomba vao hafa entona teoriana vao nisokatra ny antso tolobidy iraisam-pirenena mikasika ny tetikasa flyover hoentina mandrebireby ny saim-bahoaka toy ny mahazatra zany ahoany mpanao politika nanaovana fanadiadiana raha nisy ny finiavana anatanteraka ny asa efa ela ny tokony anisy ny dingana ny rosona tao anatin'izay entsora soary malala nofoaziny Andry Rajoelina indray ny resaka flyover entona teoriana voalaza fa miroso amin'ny dingana asa-pentanana ankehitriny ny fanatanterahana ity tetikasa efa no irairaina nandritra ny velirano ny taona 2024 ity ka iantsona ny tolobidy iraisampirenena indray amin'izao fotoana nanamafy ihany koa ny ministry ny asa vaventy fa ankoatra io dingana ara-panjakana io efa mandeha ny lafiny ara-teknika hoentina andrebirebena sy ampifalifaliana ny malagasy fotsiny ihany izao fiatsika izao anafenana ny zava-misy
ny tahotra ny fitondram-panjakana manoloana ireny toedraranoseho tany Nepal ireny raha ny fanehoan-kevitra voaray. Firy tamin'ny fampanantenany Andry Rajoelina no hoe fatateraka. Amalifaly vahoaka indray izy amalifaly ny mpandrarana ampamalifaly ny raha izy dia ataondray zany fa zany sota fa sy am'izao situation sika tena catastrophique zao tena sahirana zao ny nampitondra fanjakana bloqué daholo ny famasiam-bola ny rehetrarehetra sy ho isy zany fa fandaninandro fotsiny efa misy firy taona ny nanovana an'izany zao indray izy zay vao nanofinofy tany izy tanam-pandreny tany andao aloha foazina indray le raha resasiko nofinofisika igny sady le vahoaka koa efa sy mirondoa am'izany efa tena le fiainana zao efa tena aiza natana sakafo aiza natana fampidirana mpianatra edina ity fangalara-tanina ity zay ny manerana anazy fa sy zany zavatra zany firy moa zavatra nitenen'io fitondrana io tanteraka maro anefa sy ho ihany satria fantany zavatra mitranga eran'izao tontolo zao partout am'izao fotoana zao zany misy manifestation vahoaka misy ao aminy mitaky ny fahalalana mitaky ny fampandrosoana de sao de hitany fehiampita tio de palifaliana indray ny gasy tetika asa misavo ambony io ho izy nanamafy oeraoera no betsaka tahaka ny efa mahazatra ka tsy mahagaga raha tsy mandroso i Madagasikara eo tetikasa sy voadinika tetikasa nofinofy tsy voadinika hoe misy planification anaovana an'io fa de teniteneniny fosiny egny izy aiza moa Madagasikara tsy mesy mandroso Madagasikara tsy mesy mandroso zara le tena voaplanifie tsara daholo ny zava-drehetra ny fanananao ny arenanao aiza daholo firiny ny arena ambany tany firy ny arenan-dranomasina firy ny arenan'ny vahoaka le olombelona zay vao mandroso fa zany sisy fa oeraoera se oeraoera taitaitra de teny ataonay zay zao omenay trano ndray ny baraya trano manahira mampalahelo raha mahagaga ny malagasy de voareborebo de mangina manomboka indray ny fampanantenana manaraka rehefa zatra mampanantena pokaty ny fitondrana raha tsy ahivina anafanana ny fitohana ny fifamovoizana any amin'ny toerana izay ametrahana ny tetikasa no tanjona izany hoe eny Anosizato sy Antotapenaka taona 2024 isika izao ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jona 2024 no nankatoavina ka lanteny anivo ny anteny mera-pirenena ny volavolan-dalàna fa ohatraohatra enina ambara 2020 mahakasika ny tetikasa ary nambara tamin'ny fotoana io fa hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana tsy hita nefa izany ary taona maro ty ariana vao milaza fa iroso amin'ny dingana azo tsapahitanana amin'izay iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana mbola mpampianatra firamina ny 70 hatramin'ny 100 ny mpampianatra amin'ny distrika Mananjary amin'izao fotoana izao trano izay miteraka vesatra ho an'ireo ray aman-dreny izay tsy maintsy mandova $4,000 isaka mpianatra ho karaman'izy ireo vokany amena mpianatra miditra ny tsekoly amin'izao fotoana izao ny farimbonezaka ho an'ny taom-pampandrosoana ny fanabeazana eny fotony na ny fefy andy any toerana onona saina tsy misy fampianarana mandeha amin'ny laony eto Madagasikara raha tsy eo ireo mpampianatra firamina eto amin'ny distrikany Mananjary mananika ny 700 ireo mpampianatra isaky ny sekoly no mbola firamina amin'izao iankina ny hain'ny fampianarana fa ataon'ny fanjakana ambaninjavatra ny fandraisana azy ireo mpiasa-panjakana vokany any amin'ny ray aman-dreny no mizaka ny vesatra anakaramana azy ireo hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny farimbonezaka ho an'ny taom-pampandrosoana ny fanabeazana ny fotony na ny fefy ny tena manairanay ray aman-dreny mpianatra eto amin'ny CG Morafeno dia ny fiantohanany firamina satria mandoa vola eo amin'ny $7,000 ny mpianatra iray fito ny mpampianatra eto dia ray ny recruté dia 9 no fiantohany firamina tena manahirana be ny ray aman-dreny mpianatra ny vao mahavita voalohany $7,000 tena manao sarotra misy aza ny sasany dia amin'ny sekondarana tsy mahavita ny saram-pianarana eto amin'ny CG Morafeno araka zany mpampianatra firamina no miantoka ny 5,700 ny fampianarana ny ray aman-dreny izay mametraka ho zava-dehibe ny fampianara-janaka ka manao izay tandrify azy ary ankoatra ny fiantohana ny karaman'ireo mpampianatra nanao ezaka ny ray aman-dreny mpianatra nampiny solombavam-bahoaka amin'izao tsy misy mipetraka amin'ny tany na mifaneritery intsony ireo mpianatra eto amin'ny CG Morafeno fa vita ny table banc ary efa mandroso ihany koa ny fanamboarana ny efitrano fianarana vaovao asa izay tanteraka vokatra ny herim-pon'izy ireo fa tsy misy tohana avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana miankina amin'ny fitondram-panjakana ankilany ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra firamina raha vita io lakilasy io dia manana efitrano anaky 7 ny CG eto dia sy manana olana table banc fa tena mba angatahan'ny olona eto zany angatahako za député koa mba hampina ny mpampianatry ny fanjakana eto amin'ity
CG-ny Morafena ity fa tena sy ampy miantraika agny amin'izareo ny fiantohana ny mpampianatra FRAM dia mba mangataka aminao raha matoa ministra solombavam-bahoaka mba izery akaiky an'izany fangatahako zany. Noho ny fantrana izay mihamafy andro amanalina eto amintsika, raha tsy ho vitandreo ray aman-dreny intsony anakarama ireo mpampianatra FRAM, maro ny mpianatra voatery ialan-dalana. Arakaraka ny mahavitsy nisan'ny mpianatra miditra an-tsekoly anefa no mampitombo ny vola alohandreo ray aman-dreny mbola mahavita mampiana-janaka ho karaman'ireo mpampianatra FRAM. Eto amin'ny CEG Morafena, raha tsy misy ireo mpampianatra FRAM, hosanina mpampianatra iray izay any-piasam-panjakana ny klasy 6e hatramin'ny 3e amin'ireo taranja rehetra. Fa iroso amin'ny fivoriam-be ijerena vahaolana mikasika ny ara-tsosialy mpiasa sy ny hoavin'ny orinasa Jirama. Ireo mpikambana ao anatin'ny fivondronam-be ny mpiasa misotro ronono Jirama amin'izao fotoana izao. Ny zoma 7 septambra ho avy izao no tanterahany zany ho an'ny eto an-drenivohitra. Isy ihany koa izy ireo ny fanapahan-kevitra ho raisina mikasika ireo dingana fanomanana ny 15 taona ny orinasa Jirama. Ity orinasa ity izay efa tsy vita mpitondra fanjakana intsony manarina azy amin'izao fotoana izao. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Ara-tsosialy moa ao anatin'izany dia andiniantsika ny makasika antsika retraité. Indrindra eo anatrehany andraikitry ny direction générale ao anatin'ny Jirama zay nisy fiovana be tato ato zay mila ifampiresahana fa tsy avy hatrany dia tonga dia manapaka fotsiny ny direction générale. Faharoa manarakaraka an'izany ny fanarenana ny orinasa Jirama zany dia hita mihitsy ny hoe tsy vitany fanjakana ntsony le izy ka mila ny fionany rehetra zany ao anatin'izay hoe fandrosoana tolo-kevitra hoe ina ny fanarahana aloha ao anatin'le hoe fanarenana. Ary amin'izao fotoana izao raha mahita ny vesatry ny délestage ny ranotapaka tsika dia fantatra fa efa tena raharaham-pirenena izy ity ka mila mifandinika zany ny olo-pirenena rehetra ny sehatra rehetra mba hahafahana miara mijery vahaolana miaraka satria hita fa mavesatra loatra ny vaika ny délestage sy ny ranotapaka. Anohizantsika ny fampalalam-baovao tsy vita ny tetikasa taitaitra toy ny vary safiotra ny fampitombona ny vokabary eto an-toerana fa mitaky politika maharitra miainga amin'ny filan'ny tantsaha eny fotony ahoany paitokarena. Tsy ampy fanohanana ihany koa ny tantsaka mihena ny vokabary noho izay tsy fanomezan-danja ny famokarana anatin'izay. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Raha ny fampihenana ny vary farana novinana petraky ny mpitondra tamin'ny fizarana ny vary safiotra izay nilazaina fa mokatra avy efatrena hatramin'ny etsientsy ny vokatra azo teo aloha. Mivadika ny rasa vao maika nampitombona ny vary nafarana tamin'ny enim-bolana voalohany ny taona 2024. Miariary izany fa mihiba ny vokatra, tsy matotra ny politika fampidirana ny vary safiotra, tsy nisy fijerena ireo olana fototra iainan'ny tantsaha, ny fisehosehoana no lasa loha. Tsy ampy koa ny fandiniana amin'ny fampitana ny vokatra tsy aterany sy ny tombotsoa azo avy amin'ny mialohany nampiarana azy. Politika zany le tolotra entina manetsina an'le banga tsy ampy eto. Ary ihany koa ao anatin'izany mila fotoana ny mila processus sahala mianatra ihany iny zany fa mianatra eny tanimbary izay mila processus mila karazana mécanisme fianarana azy fa ny zava-dehibe dia ao anatin'le izy dia hoe inona marina tena andrasantsika rehefa apiditra le vary safiotra ny anahenana ny importation ve sa ny ino izy teo ny resaka any amin'ny nutrition mihitsy hoe tia be singa mahasoa ny vatana kokoa ve sa ny any amin'ny tena resaka fa ino izy teo fanamboarana produit dérivé la farine rehefa voavaly zany rehetrarehetra zany misy mila mila étude lalina be ny fametrahana zavatra ohatran'iny. Tsy vita ny resaka mbola tabatra ny fanohanana ny tantsaha, mitaky finiavana politika amin'ny fanatanterana ny filan'ny tantsaha eny fotony. Mila tsatra ny tetikasa taitaitra sy rendrarendra andaniny ny mpitondra volam-bahoaka amin'izao fotoana. Ny fanomezan-danja ny famokarana anatiny toy ny fampitombona ny tany volena ampiena ny vary farany, ny fampiofanana ny tantsaha nakarana ny teknika mpambolena amin'ny fandraika amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro, fampitombona ny teti-bola-panjakana, fiarovana ny tambariny tantsaha amin'ny aratra tany na anotofana tany. Ireo no isan'ny tokony ho lara-pamiana raha tiana ny anatra tsara na ny fahavitantena ara-tsakafo. Jerena angamba ny any amin'ny tena eny fotony. Eny fotony hoe ina marina zany ny sakana ho amin'ny
famokarana an'le izy ny fahazahoana ny tany ve ny sakana sa ny famokarana azy ve vokatry ny fiovan'ny tontolo iainana sa ny tany mihitsy no efa matsantso de tsy mamokatra firitsony zany rehetrarehetra zany ilaina fitsipidalao mazava tsara zany mba tsy isiny tandrevaka amin'ny ankapobeny zany misy rafitra tokony aremina aloha zany ao anatin'le izy ary indrindra ankoatra'le rafitra tsy mahazo misaraka amin'ny zava-misy eny fotony manjary lasa paikady mipetraka eny ambony latabatra fotsiny de rehefa tena hoentina eny kianja de lasa tsy mahavaolana akory ankoatr'izay mampitaraina ny tatsa mpamokatra ihany koa ny resaka vidim-bokatra izay miteraka fahatsiantoka ho an'ny tatsa amin'ny fotoana vokarana ka tokony hametrahana politika mazava tsy latsa-danja amin'izany ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra indrindra ny fametrahana ireo fotodrafitrasa lehibe ampiroborobo ny famokarana arak'izay miendanja ny asan'ny asa fambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao tsy ampy ny fanentanana sy ny tohana samihafa antony tsy fampitsakafo mosary sy ny fanafarana vary avy any velany isa taona ho ny faneho-kevitra antony anaovany izy ireo hetsika fangataham-pitahina amin'ilay pahary isantarana ny lohataona ny 13 septambra hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao izay antsona ny olom-pirenena ameriny indray ny asan'izay fambolena sy famokaran'izay Daniela Minoaso. Noho ny tsy fanomezan-danja ny fambolena sy ny famokarana izay fotom-pivelomana ny 20 isanjato ny malagasy miakely hatrany isan-taona ny vokatra azo hany ka lasa mirona bebe kokoa amin'ny fanafarana vokatra avy any ivelany Madagasikara ohatra akaiky ny fanafarana vary izay nitombo 4 alina sy 2 hetsitona mahirina 470 isanjato tao anatin'ny enim-bolana voalohany ity taona ity tranga izay maneho taratra fa mbola ho sarotra ny atongavana amin'ny fahampitsakafo sy fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara manokana indrindra raha mbola mitoa ny fanotofana tanimbary ny tsy fandriampahalemana ny fanaovana tsinotsinona ny tatsa-pamokatra ho ny mpampianatra mpanabe Randriamahary amonina tamin'ity androany ity tsika rehetra dia samy sakafo na dokotera na pastera na mpanao inona na mpanao inona ary rehefa tsy misakafo tsika dia marary ary rehefa tsy misy sakafo dia mandritra ny fotoana maro tsisy rano dia maty zany hoe ady amin'ny fahafatesana zany ny tsy fampitsakafo eto azy dia tia ametraka fa raha misy asa lehibe indrindra tokony averina amin'ny asiny tokony misy azy dia ny asa fambolena ny asa tany fiarovana ny saha sy ny fambolena ary raha tsy miverina amin'izay isika eran'izao tontolo zao fa tsy Madagasikara ihany dia tsorina aminareo fa miatika loza izao tontolo zao sy ny firenena malagasy fotoana zany zao iverenana amin'ny fanomezan-kasina ny asa fambolena asa fiarovana ny tontolo iainana olana eto amintsika tsy ampy ny fanentanana sy fampianarana ny tanora indrindra ireo tanora avy any amin'ny tontolo ambanivohitra milanja kokoa ny sehitry ny fambolena antony mahatonga azy ireo hitsoaka eto andrenivohitra avokoa ny ankamarony tsy tao anatin'ny fandaharam-pianarana rahateo izany miainga any amin'ny ambaratonga fototra ny fanazavana trany amin'izao fotoana izao dia be deabe ny sekoly aiza ny fametrahana ny asin'ny fambolena asin'ny tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana miverina amin'izany ve tsika ny fampianarana teny anglisy sy teny frantsay aloha zany zao aloha ny tena hiazaka zany sy informatique école d'expression française English speaking schools feno eraka mivoditrano fa firy ny sekolim-pana be mifantoka amin'ny hoe andao apetraka ny fambolena any ambanivohitra 20 isanjato ny sekoly anefany any ambanivohitra fa miala any ambanivohitra le tanora mahazo CPE BPC sy bac dia miakatra tendrenivohitra dia tsisy mpikarakara le any ambanivohitra vokany rava ny tontolo iainana any ambanivohitra tsy ampy ny sakafo manafatra vary avy any an-dafy isika amin'izao fotoana izao noho izany fotoana izao ifanentanantsika tsy maintsy miara-miasa isika amin'ny famena ary indrindraindrindra mangata-pitahina amin'ny zanahary mba hitahy ny asa zay ataontsika
anandratana ny asiny tany sy ny asiny tena fa ihany koa amerenana izany amin'ny lony araka izany isy ny hetsika fangataham-pitahiana isantarana ny lohatona izay antsoina ny olom-pirenena sy ankanavaka any amin'ny toerana misy azy avy ny diavolana fenomanana misandratra andro ny 13 septambra hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao andro fisantarana ny fotoam-pambolena tanjona ny amerenana amin'ny lony ny asy ny fambolena. Izay ny koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nanatanteraka feonambe ny mpitondra arabo sy musulmana androany hanehoana ny firaisan-kina sy fiaraha-mijoro anohitra ny Israel amin'izao fotoana izao mialoha ity feonana tampony ity nanentana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny praiminisitra ny Qatar Omaly Alahady ara-entana amin'ny fanajana ny fitoviana ho an'ny rehetra ka mipitsahatra tanteraka amin'izana tsy indrinila rehefa miresaka namandray fanapahan-kevitra mikasika ny Israel. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampirahalam-baovao any androany hankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha mpitso indray ary tomboko lasy tombo vavy matomboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.